Fanitondra fanaokevitra mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny tanànan'ny Betroka Andriamatoa Andriana Solo Nicolas isan'ny nitondrany fanaokevitra mahakasika izay mo ny zava-nitranga teny amin'ny anjery manontolo teny. Nisy ny fandragiragiana sy fiantsina nataony tamin'ny mpitandro filaminana ka naharary azy zany hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka Andriamatoa Andriana Solo Nicolas raha naneho ny heviny mikasika ny trangany seho nandritra ny fitokona nataon'ny mpianatra teny Ankatso ny tenany. Fangazana zavatra sy resaka hoe fitadiavana fiasina amin'ny tandro filaminana. Ny vitsy mikitrana foana ka anao mitandro filaminana fiasana zany maharary izy. Ain'olombelo ihany koa zany ain'ireo olona reo. Mahafinofana fandriampahalemana kay tena anaoko zao. Zaho zany tsy mihina resaka hoe izany diso izany marina fa ny ady hoe ka no nisy ny fiasika sahala am'ireny de misy koa nataon'ny sasany tsy nety amin'ny olombelo manasaina angereo hoe ny zandary matoky tsara fanasinareo fa homme de la loi olo mahay lalàna sady maramila sanatrelo anaonao fahatana fa misy gnatony marary izy songofony. Diso kosa ny fanambarana nataon'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ikongo mikasika ny zandarmaria hoy hatrany sy Andriamatoa Andriana Solo Nicolas amin'ny mahafilohan'isy komita misahana ny fandriampahalemana ao anivon'isy parlementazy. Ny lalàna mikasika ny polisy sy fatako fa ny zandarmerie zarafaisika fa misy décret zany nametraka an'izany décret 60/102 ty 14 mai 1960 avant ny indépendance fa rehefa lefategasika zany zany nametraka an'izany mise en place tamin'ny 1962 de io décret io zany de vola pieny 69/253 du 9 mai 1961 portant sur le service intérieur gendarmerie nationale zany no mahatonga anay miteny eto mahafinovamena fandriampahalemana anakay manao ansoavo amin'ny monsieur Brenel député ny Kongo na Focarno aza miditra amin'ny corps sahala am'ireny fa politika ataovinao politikanao député nao zonao miteny hiaron'olonao na hoe detadsin'olonao fa tsy miditra am'izany hoe ino moa natonga ny gendarmerie teto amin'ny tany sy ny firenena fa miteniteny foana zany ny Brunel io sisy raha hainy zany. Nisy kosa ny sosikevitra navoakan'ny solombavam-bahoaka Andriana Solo Nicolas nandritra ny diny toto-sainy niaraka tamin'ny filohan'ny teny mera-pirenena Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy tany New York any Amerika nandritra ny fivorembeny izy filohan'ny parlemanta. Vice président de Gaulle sy zaho filovamena fandriampahalemana zay tena votoaty resaka tany de resaka fandriampahalemana satria ny fahantrana de avy resaka sy fandriampahalemana avy teo ny fandriampahalemana koa raha tsy misy de sisy ny resaka fampandrosoana dia zava-dehibe hoazy satria anisany nandrefitena zany tenako tamin'ny commission misy anay de hoe zaho teny tam'izany hoe tokony motivena bebe koa ny mitandro firenena ny Madagasikara satria inona ny antony dia ny mitandro firenena foana lazaina fa io tokony andro hoe aminy voaka sy any fananana kanefa tsy ampy ny motivation. Za koa zany tam'izay nilaza hoe ny sefokotany koa tokony motivena arabola tokony sahazaza satria reo fanososan'ny vahoaka zany mandeha ny Madagasikara kanefa io karamandreo zany 100 000 francs zany pendant 1 an 6 voiray dia zany ny olana eto Madagasikara dia soadan'Andriamanitra moa zany fa mipetany hevatra. Fotoana nahafahan'ny filohan'ny teny mera-pirenena nampiseho teo imasiny zao tontolo zao ny fanoanana nisy filoham-pirenena Perinasa ity fivoriana ty hoy ny solombavam-bahoaka Andriana Solo Nicolas raha naneho ny heviny mikasika ny solombavam-bahoaka maro anisa manohana ny filoham-pirenena ao anivon'ny parlemanta ny tenany.